Makasika ny zava-misy niseho tamin'ny herinandro iny teto andrenivohitra sy ny manodidina indray isika dia makasika ilay avandra nirotsaka teto an-Toerana. Toerana maro no nahitana faisana tamin'ny filatsahan'ny avandra tamin'ny herinandro iny. Anisan'izany ireo kaominina avy amin'ny distrikan'Arivonimamo tsy nitazam-potsiny ireo mponina ny ministera misahana ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny BNGRC fa nitondra ny voatsirambin'ny tanana ho fanampiana azy ireo. Tonga nitondra fanampiana ho an'ireo tantsaha any amin'ny fokontany Tsinjoarivo, distrikan'Arivonimamo, ny ministera misahana ny fambolena sy ny fiompiana notron'ireo avy eo anivon'ny BNGRC tamin'ny asabotsy lasa teo. Anisan'ny fokontany roa izay tena nitondra faisana noho ny filatsahan'ny avandra ny an'ny alarobia lasa teo izy ireo. Masom-boly eo amin'ny fambolena vary, tsaramaso, voatabia ary karaoty no nety ny fitondram-panjakana tamin'izany. Teo ihany koa ireo fanampiana vony sy taitra avy amin'ny BNGRC nahitana vary 30 lasaka tsy asisa 50 lasaka. Maro tokoa ireo tantsaha nitondra faisana ka very vola sy simba voly. Maty ny avandra daholo, ny tsaramaso zany, tsaramasoko zany nandaniko amanetsinetsy ny maso vidina masom-boly ka raha maniasa satria za vehivavy manantena tsy afaka miasa dia tsy maintsy manan-karama za koa efa antitra tsy mahasa zany efa tsy afaka anantena ny zanako fa za mbola malala mihinan-kanina tsy maintsy mba miezaka taka ny vahoaka rehetrarehetra miezaka nefa niezaka nefa zaho mifavoazana von'ny avandra ny vary von'ny avandra ny mangazo za koa mbola mamboly mangazo von'ny avandra ny tsaramasoko mamboly be taka an'ireny olona rehetrarehetra ireny maty dolodolodolo zany androany zao saika hoe anaovana ny vary io ataoana moa fa dia izao ny lahatra dia tsy tsony ny atao. Nazava ny afatra napetraky ny ministra rivotra Kodivao ny amin'ny tokony tandrona sy anajana ny tontolo iainana satria raha ny fanazavana dia voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro ireny avandra ireny.